sady manonona ny fiadanan'ny tompo ihany koa ho amin'ny tsirairay avy. Fifaliana ho anay ny mampafantatra anao ny amin'ny fisian'ny conférence amin'ny 29 ny volana novambra ho avy izao, ary mifantoka ny amin'izay hahazoantsika mahita tsirony amin'ny famakiana fandiniana, ary indrindra ihany koa ny amin'izay fanomanana toroteny hizarana izany any amin'ny hafa. Misy amintsika ary tsy vitsy akory ny mahita fahasarotana eo amin'izay fandiniana soratra masina na ny fanomanana toroteny izay, satria misy ny isiny atao hoe sariteny na teny anohatra, ary indrindra ihany koa mety ho ilay fehezanteny mihitsy ao amin'ilay andininy na toko no sarotra takarina. Ary vokatr'izay dia misy izao conférence izao ho toy ny fitaovana anankiray omena antsika hahazoana mampifandray ny tontolo misy an'ilay soratra masina izay dinihana sy ny tontolo misy atsika izay mandinika izany soratra masina sy manomana toroteny mba hahazoana mizara izany ihany koa makany amin'ny hafa. Fa ny fanampin'izay dia izao ny hahazoantsika ihany koa mampivelatra ny fahefana nomen'ny tompo atsika eo amin'izay fizarana ny hatsara ny tenin'Andriamanitra izay, dia misy ireo ampampandriamanitra maro izay mifarimbona ho amin'izay fizarana ny fahaiza-manao na ihany koa hoe izay noraisina sy norantovina ka mila ampitaina amintsika tsirairay avy. Dia manasa anao mba ho tonga fa zava-dehibe ihany koa ny fampahirizantsika. Mirary soa sady manao ny fiadanan'ny tompo hatrany.